Lazahadina folo no isafidianan'ireo voamiera mikarakara n'ity fifaninanana ity amina taranja anankiray. Koa ny santatra izany androany ny taranja frantsay. Iny lazahadina iray voafidiny no aroso amin'ny mpiadina manerana ny nosy miaraka amin'ilay kod ahafana manokatra ny lazahadina eny amin'ny renivohim-paritany anankidimy. Amarin'ny vaditany ireo dingana no lalovana mialohany nahatongavany lazahadina eny ampelantanan'ireo mpiadina. Aharitra 3 andro ny fifaninanana, rampitso taranja malagasy no atrehina ary mamarana azy ny fanadiadiana latsoratra amin'ny teny frantsay. Afaka 17 andro no ivoaka ny valim-panadinana. Fa araka ny vaovao efa nampitaina teto dia may ny valanjava-boary ao Isalo izay isan'ny mampalaza ny Madagasikara any ivelany. Velara-tany 500 sy 9 hektara moa no voafaritry ny afo tamin'izany. Araka ny vaovao dia ny zoma teo tamin'ny 4 orana nanomboka ny afo ary 3 andro taty aoriana voavoafe izany afo izany. Ny olona 900 no indray niara-ny salana namonjy ny afo tamin'ity valanjava-boary tsy manam-paharoa izay hita ao Ranoira ity. Andeha iverenantsika ny zavanisy tany an-toerana miaraka amin'ny Natao Mayavy eo amin'ny sariny Rodriguez Afmaly. Valisan-jato ny valanjava-boary ny Isalo no maisikila ny afo ka araky ny tombatombana dia afo avy amin'ny fanaovana tavony na tonga loza. Entitra ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala manoloana ny firongatry ny doro-tanety tato ato izay. Zava-dehibe amin'ny toekaren'ny faritra Ranoira ny Isalo ary ny famaizana zao zany dia tena zava-doza mihitsy ary zay natonga ny fitondram-panjakana naniraka anay ijera ty fotony zava-misy. Ny fantatra zany aloha dia ny velara-tany voakasika ny afo dia manodidina ny 590 hektara eo. Zany hoe tsy hoe le may akory fa voafaritra ny afo. Ary fantatra ihany koa fa anisany nanansarotra ny fiarovana ireo biby izay monina ao anatin'ireo ala ireo. Anisany nanansarotra ihany koa ny fanangonana ny olona satria nandritra ny 3 andro no nisy ny afo ary ny andro fahatelo izay tongavanay androany dia efa natratra eo amin'ny 900 ny fokon'olona tonga namono ny afo. Ny zoma 17 septambra tamin'ny 4 no nanomboka ny rehatra ny valanjava-boary ny Isalo ka voafe tanteraka ny afo ny alahady tolakandro teo. Mpamono afo mahery ny 900 avy amin'ny gendarmerie, avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala, ny mpandraraha ty an-toerana, ny Madagascar National Park ny nanome tanana no amafisina trany ihany koa ny fanetanana ny vahoaka amin'ny ady amin'ny doro-tanety. Sorona manokana ny fandraisana anjarany rehetra indrindra ireo fokon'olona izay nanaiky nandritra ny andro manontolo ny toy tamin'ny alina nandray fepetra izay tokony raisy namonoana ny afo. Fa zavatra afatra ataoko angamba dia ny mba isorona ny doro-tanety toy ny androany. Marina fa mety tsy fitandremana na tonga an'izao nefa ninina ny antony na fisandremana na etraketraka ny ratsy saina dia mariko fa tsy ara-dalàna ary raharany lalàna mafy ny fandoroana ny tanety. Nisy fivoriana ara-teknika ny fanaovana teto an-toerana taoriana ny afo tao anaty valanjava-boary iny. Tanjona moa zany dia zay hanatsarana ny efa misy ary ny tanjona ngeza indrindra farany dia tsy iverenana zavatra ohatrany ireny intsony. Mazava ny tombanezaka teo ny fahatongavan'ny mpamono afo aingana diaingana amin'ny toerana nisy ny afo zay aloha ny zava-dehibe. Ekena aloha fa misy ny fepetra fandraisina ato anatin'ny valanjava-boary fametrahana andreo le siny be-ndrano anatin'ny valanjava-boary andreo misy zany. Rehefa natao nefa ny tombanezana dia hita fa mbola azo atsaraina io satria mbola misy toerana tsy fenon'io. Telo ny voasambotra ka ny iray dia noho ny tavy, ny roa kosa noho ny tsy fitandremana. Isokatra tsy ela ho an'ny mpizahan-tany indray ny valanjava-boary aorian'ny fanadiovana izay tsy maintsy atao izay iarahan rehetra misala manomboka eto. Mariko fa tsy atahorana intsony zany zao ny paritany afo. Raha ny resaka superficie azako koa zany dia eo amin'ny 20 ny faritra ny Isalo zao no may ary efa fetanteraka ny afo amin'izao fotoana. Fa androany kosa no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana ary isan'ny manamarika izany ihany koa ireo mpino silamo malagasy etsy amin'ny mosquée 67 hektara atsimo etsy nisy ny fanandratam-bavaka nandritra ny 10 minitra izay nataon'izy ireo ho amin'izany fandriam-pahalemana izany ary isan'ny nanandram-bavaka teny an-toerana ihany koa ny mpanao gazetinay Ivonjy Jocelyn sy Toto San François.
andro resa-pirenena mikasika amin'ny fandriam-pahalemana ny andro androany ka anisany nanandratra ny fivavahana ho mariky ny fangataham-pitahina ho an'ny zanak'olombelona eto ambony tany mba handro fahalemana hanjakany fankatiavana ary famelan-keloka. Io no hetsika nakarakarain'ny comité d'organisation des mosquées des 67 hectares centre-ouest. Ny finoana islam dia isan'ny mpiay an'izany fandriam-pahalemana izany satria ny anaran'ity finoana ty ihany dia antsoina hoe islam avy amin'ny teny hoe salamo izay midika hoe fandriam-pahalemana ka ny islam dia fehezana didy amandalana ny pahary ifehezana ny fiainan'ny mpino rehetra mba hitandro fatratra n'izany fandriam-pahalemana izany miainga amin'ny fitandroana ny rariny sy ny hitsiny ary izany raha teo no nahatonga ny mpino silamo ny joro amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fankalazana ny fandriam-pahalemana ity ary eto ihany koa dia manentana ny mpino silamo rehetra eto Madagasikara sy maneran-tany mba hitandro fatratra an'izany fandriam-pahalemana izany fa ny finoantsika dia finoan'ny fandriam-pahalemana ary itsika no isan'ny mpiay voalohany an'izany fandriam-pahalemana izany araka ny teny tompontsika manao hoe kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ianareo dia vahoaka farany mendrika indrindra no fantenina ho an'ny olombelona amporisika amin'ny fanaovan-tsoa ary andrara amin'ny fanaovan-dratsy. Maneran-tany izao fankalazana izao ka ny fikambanana resa-pirenena no anisany mandray anjara amin'izao fanentanana izao. Ny faranatra ny vaovao an-tsary tamin'ny tsy atoandro ity ankasitrahana fenotsika rehetra miaraka taminay teto hatramin'ny farany azadinoana fotoananao amin'ny narindra raha feno manana raha ariva amin'ny fitora sasany raha pitso ataondra amin'ny iray ora kosa dia iaingo raha barinala no hanolotra ny vaovao an-tsary mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ary tompo lasy tongo favy.